Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony, ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, maniry ny hiaona aminao manokana izahay amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Maniry ny andre ny feonao, maniry ny anatrika ny tavanao. Koa dia meteza tompo anatrika feno amin'ny alalan'ny fanahinao masina izao fanompoam-pivavahana tanterahana izao. Aoka izany fanahinao masina izany ikasika ny fonay tsirairay avy. Aoka izany fanahinao masina izany anositra ny molotro sy ny molotro ireo rehetra izay anana anjara amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Angatahana sy tononay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Faly miarabantsika rehetra na tratra izao sabata izao. Ny fitahin'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Arabaina manokana ny vehivavy na tratra ny valo Marsa. Mariana aloha mbola milatsinainy ny valo Marsa, fa ny antsika kalazaina androany sabata. Faly miarabantsika vehivavy rehetra na tratra izany valo Marsa izany. Engany itsika mba ho vehivavy ankatoan'Andriamanitra sy vehivavy hitondra ny ankohonantsika ho eo amin'Andriamanitra. Ho fanombohantsika amin'ny fotoana dia ataontsika ny hira fa 720 voninahitra anie. Hira fa 720 voninahitra anie. Chane huananjamanitra tela sautra lazasu okasanta chauavu leibeni erini leibeni asani marinani didini manabaranya tsarani saurehetra arizao mankatony tenini kamirindra sueri bahiterani pari enyandanitra marusi mamiratra ni eti antanikyo sesena sadikantu ori ulumbeluna izai sanganasani manumeza aziza funina hitrasiaza
lazanao hatrany eny fitiavana sy ny famindrapona vonina itroana tena lehibe Jehova. Zao tsika dia amaky ny tenin'Andriamanitra ka manasanao ny tenako ananokatra amin'ny baibolinao. Izany dia hitsantsika ao amin'ny Jaona toko 5:20 ka ny 9:1. Jaona toko 5:20 rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Raha misy tsy miray amiko dia reny ivelany tahaka ny sampana malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Ho toizantsika mivaky teny ao amin'ny Salamo 8:7. Salamo 8:7. Mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany izany teny izany. Dia ka ny amin'ny alitaran'Andriamanitra aho dia any amin'ny Andriamanitry ny fifaliako indrindra. Ary ideranao aho amin'ny lokanga aho ry Andriamanitro dia Andriamanitro. Otahindra amin'ny alalan'izany teny izany any ianao ary mifandray masina ny asa aminao rehefa arahany fanazavana izany teny izany. Amen. Tsika dia tonga ny vavaka mandoalika ko anasanareo. Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitro, mipisaoranao ny fonay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Koa ny tantanao sy mbininao ny fiainanay manontolo. Koa menao hery izay tanjaka ary fahasalamana ka ahafahanay nandray n'ity sabatanao masiny ity indray. Okange izay anana firaisapo ary anana fifaliana mandrakariva eo amin'ny fanarananao ary aoka izay anana tombontsoa bebebe kokoa ary mangataka izay ho an'ny vahoakanao maneran-tany indrindra mba amin'izao sabatanao masina izao. Ianao ny nanafihery azy tsirairay aby ary fantoka tanteraka amin'izao sabatanao izao. Ny mpandahateny dia ianao ny mihery anazy koa ahafahany mampita an'izany hafatra izany amin'ny vahoakanao. Mangataka koa izay ho an'ny firenena ity. Ianao ny efa nifidy azy ireo nametraka azy teo amin'izany firenena izany hitsondra amin'izao tanindrazana izao ary vahoaka izay taritina dia menao fahendrena izy ary aoka ny mpitsondra dia atahotra anao dia apetraka tananao ny fiainanay manontolo mandritra ny Sabata ity minaran'i Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoanany fanompoam-pivavahana momba ny fanatitra sy ny ampahafolontsika izao. Ny lohahevitrintsika amin'izany dia hoe rehefa nametraka n'Andriamanitra ho lohalarana i Petera.
tantara Petera zany no jerevantsika. Ifantatsika Petera fa anisan'ireo mpianatra efa lehibe indrindra tamin'ny mpianatra izay nantsony Jesosy. Nanana fanampy koa Petera rehefa mijery ny tantarany isika. Ka izany indrindra nahitantsika izany eo amin'ny fotoana izay nandehanany raha teo amin'ny amoron-drano izy ireo. Nisy fotoana zany Jesosy izay efa nitsangana tamin'ny maty dia niseho tamin'izy ireo. Ary tamin'izay fotoana izay no nahitany Petera. Raha ianao tokoa io Jesosy dia asevy mankeo aminao aho. Ary tonga dia avy ary hozy izy Jesosy. Tonga Petera zany dia nanatona na dia teny ambonin'ny rano aza noho ny fahasahian'i Petera zany. Tamin'izay fotoana izay nefany nisy fotoana izay mety nampierika azy na hoe nisy fizazahoana kely angamba dia nilatsaka Petera. Ary raha latsaka izy dia niantso vonjy tamin'i Jesosy. Dia niraisin'i Jesosy izy tamin'izay fotoana izay. Ary mbola io fotoana io ihany raha izany zavatra izany jerena dia ohatrany hoe sarotra ny manao an'Andriamanitra ho loha laharana satria hitantsika amin'izany fa nisy tsy fahombiazan'i Petera atao raha nanatona an'i Jesosy izy. Mbola miverina ihany io tantara io raha tonga ireo miaramila izay sambotra azy alohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny fotoana io Jesosy dia efa talohany io dia efa niteny fa amin'ity alina ity dia andahy ny telo anao mantsany Petera. Nefa nilaza Petera fa hoe na dia ho faty ary dia tsy andaonao mihitsiny. Kanefa tamin'izay fotoana izay raha nanodidina an'i Jesosy ny miaramila dia Petera no tonga dia nandray ny sabatra nanisy an'ilay miaramila anankiray tamin'ny sofiny izay namparatra azy moa zany fa tamin'ny sabatra nataony sy Petera izany. Dia ny nataon'i Jesosy dia hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Fa raha izay fiarovana dia manana anjely be da be aho izy Jesosy afaka hiaro aho. Dia nositran'i Jesosy moa ilay miaramila tamin'izay fotoana izay. Raha ny zavatra nilalovan'i Petera dia nilaza izy fa na hatramin'ny fahafatesana ary dia tsy andaon'i Jesosy izy. Kanefa tamin'io alin'io izy dia nandaon'i Jesosy tamin'ny fandavana ny tsy fahalalànan'i Jesosy hoe tsy fatotra akory. Nandahy intelo. Raha tsy naneno intelo zany ny akoho izay vao tonga saina i Petera. Fantatsika amin'izany rehetra izany fa i Petera dia anisan'ny mpianatra izay nanana fahasahiana sy finiavana nefa mbola teo ny maha-olombelona azy ka tratran'ireny fandavana sy ny fahalavona ireny izy. Fa i Petera kosa dia nanana fiovana lehibe teo amin'ny fiainana ka nanao an'Andriamanitra ho loha laharana izy. Toa tsy ho vita hozy izy ny ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana ao anatin'ny tsy fahombiazana sy ny fahaverezan-kevitra ary ny henatra. Raha izay zany ny zavatra mibany eo anoloantsika dia sarotra tokoa izany hoe hanao an'Andriamanitra ho loha laharana izany. Amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika mandray ny famelan'Andriamanitra ary manao faingana vaovao indray. Lasa pitalika mahomby Petera taty aoriana satria natoky azy hatrany Jesosy. Mety hoe efa tsy natoky tamin'ny ampahafolony sy ny fanatrika ianao tamin'ny lasa. Nefa mety hoe efa lavo ianao. Ny manao an'Andriamanitra ho loha laharana dia midika ho mangataka ary mandray ny famelan-keloka atolony. Izany hoe manomboka hatoky an'Andriamanitra amin'ny volanao ianao. Nametraka an'Andriamanitra ho loha laharany Petera. Ny ohatra nasehony dia mampirisika antsika anao toy izany koa. Mandritra fanangonan'ny diakona ny ampahafolony sy ny fanatitra dia andeha hanao fanampy isika sy hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Izao tsika dia hiaraka hivavaka ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Raha eo
da io zahay mba hanao lohalarana anao eo amin'ny fiainanay, da io mifanatitra izay ataonay mba hakasitrahanao. Misaotra Jesosy eo, amen. Miarabana ankizy tsirairay avy tratran'ity sabata androan'ity, miarabanareo na tratran'izao sabata manokana izay ivavahana ho an'ny vehivavy maneran-tany zao. Dia tonga eo amin'ny afatra ho anareo nefa isika satria misy anjaranareo foana ny fotoana rehetra, dia andeha aloha hiaraka hihira. Dia ilay hira efa fanaontsika ora mamy atao mafy tsara. Tsara daholo ndao arotonona am-bavaka izany hira izany. Andriamanitro misaotra anao indray izay ankiziny amin'ity fotoana manokana amin'ity sabata ity. Iaino afatra izahay ary andray teny avy amin'ny soratra masina dia irinay hoe enao Jesosy no hiasa ty amponay, ka izahay ankizy dia ahazo fitahiana avy aminao ary tombo ao aminao. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao ny ivavahanay. Amen. Amin'ity androan'ity ary ankizy ny afatra izay hoentina ho anareo dia iraisanareo maneran-tany ihany koa ary tantara no angalana an'izany, dia tsy inona fa tantarany Joana kely. Andeha isika hanaraka an'izany tantara izany. Ny lohateny nomena azy androany ankizy dia manao hoe mamafy ny tsara dia mijinja fitiavana. Mamafy ny tsara dia mijinja fitiavana.
ry joanarankizy a de mipetraka amina tanàna mahafinaritra be ary ny tranony zareo a de misy riana na le antsotsika hoe etage. Tena mahafinaritra ny joana mihitsy rakizy ny makeo an-davarangana satria indrindrandrindra zany leo amin'le lavarangana ambony fa mahita ny tontolo manodidina ary tena amin'ny fotoana rehetra de saika makeo foana ijoana. Io lavarangana io nefa rakizy a de ampiasainy neny mba hanazana lamba rehefa manasa lamba neny. Rehefa manasa lamba moa rakizy de mila inona? Mila pince hanazana ny lamba. Indrindrandrindra rakizy hoe eny an-davarangana eny ambony eny a no hanazana ny lamba. Indray andro rakizy rehefa nana lamba zany neny teo amin'ny lavarangana ambony ary nampiasa an'ireo pince lamba izy de tampotampoka teo latsaka tany ambany ny pince anankiray. Ny antso ny joana neny hoe joana ndanakimba alaivoko iry pince ry ambany ry azafady a. De faly ery joana rakizy satria hidina ny tohatra de hiakatra ny tohatra rehefa aveo satria mahafinaritra azy mihitsy a zany miakatra sy midina izany. Tena ilain'ilay pince lamba ary nateriny a tany amin'eny. Tamin'iny andro iny ihany koa rankizy a de rehefa avy nana lamba neny a de niaraka tao an-dakozia sy joana ary niaraka nikarakara sakafo ry zareo. Tena fotoana nafinaritra ny joana io satria nohatry ny lalao zany izy sy neny na mofo ny tetika ary nikarakara an'ireo legioma izay nataony zareo sakafo. Fa tamin'izay rakizy a vetivety de feno ny fitoeram-pako. De hoy indray neny tamin'ny joana, joana tokony mba harina any ambany kity fako tia ndanaki mba batao tia harina. De faly ery indray joana rakizy feno be le fitoeram-pako a ary tsy maintsy hidina sy hiakatra ny tohatra indray izy kanefa faly izy ny bata an'ilay fitoeram-pako a ary nidina tany ambany de andeha hanary an'izany rehefa aveo hiverina hiakatra indray hamonjy an'neny. De nandeha ihany ny tontolo andro rakizy ary tamin'ny rehefa tolatolaka ny andro de natsiaro neny hoe tokony a asina afo amin'ny kitay ato an-trano satria mangatsika kay any ivelany any. Tsy ampy ny kitay ao an-trano. De hoy indray izy tamin'ny joana, joana nda nandraiky indrimba midina any ambany maka kitay a. De neritreritra joana hoe hitsikitsiky tsara indray zany hitondra kitay avy any ambany nefany a ohatran'ny reraka be zany loalikako. De neritreritra izy hoe za ve zany zao hitondra kitay be de be hiakatra amin'ny tohatra indray mararo ny tongotro ohatran'ny ny salasala izy. De hoy izy tamin'ny neny a so de tokony olo-kafa maka an'izany. De hoy neny taminy hoe sao a hitondra hafanana ho an'ny fianakaviantsika ireo kitay ireo de tsy tianao ve mba haka an'izany. De nitsikitsiky indray rakizy joana de lasa nidina ny tohatra ary nandeha naka kitay tany ambany. Mavesatra ny kitay fa nentin'ny joana niakatra de nahazo hafanana ny fianakaviana satria afaka nampirehatra afo tamin'izany neny ary niparitaka naneran'ny efitrano rehetra ny hafanana. De ohatr'izany foana ny fiainany joana sy neny rakizy. Impirimpiry moa joana niakatra sy nidina ny tohatra tao amin'ity tranony zareo ity fa nanome fifaliana azy zany satria rehefa nirahany neny izy anatanteraka iraka midina ny tohatra na miakatra ny tohatra ho any ambony a de nitondra fitahiana ary nanome fifaliana ho an'ny fianakaviany zany. De ho an'ny ankizy rehetra ihany koa. Joana de nanao izay nafinaritra ary namafiny tsara avy aminy mihitsy tamin'ny fiakarana sy ny fidinana tamin'ny tohatra mandra-palehibe any tao amin'ny trano nonenany zareo. De rehefa izany izy a namafiny tsara de nijinja fitiavana. Ka ny ankizy tsiraray avy ihany koa amin'ity sabata ity antsoina ihany koa isika hoe andeha koa mba hamafiny tsara de hijinja fitiavana ary amin'ny fotoana rehetra rehefa mba mila ny fanampitsika amin'izany famafazana ny tsara izany ny ankonana na dada na neny na zoky na ny olonafa de amaly isika ankizy hoe andeha aho fa tsy anda na eritreritra hoe riraka. De izay indrindra morakizy a no mifandray amin'ilay toko sy andininy izay natao anareo amin'ity androan'ity de ao amin'ny osea toko 10 tapany voalohany. De nge mba iarahantsika ankizy mamaky zany osea toko 10 ary rindrina ary ao amin'ny baiboly misy azy. De ny andininy 12 tapany voalohany. Zao ny voalaza fakitsika ankizy amin'ny anaran'i Jesosy. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana mijinja araka ny fitiavana. Ndao hoe rahana mamerina
mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana mijinja araka ny fitiavana. Dia ny faniriana amin'ity androantirankizy ny ankizy tsirairay avy dia azoto amafiny tsara araka ny fahamarinana ary jinja fitiavana ho vokatra izany. Ka amin'ny fotoana rehetra rehefa maniraka dada na neny na zoky na ny hafa ny mila fanampiana avy amintsika dia hiteny isika ankizy hoe andeha aho amafiny tsara dia hijinja fitiavana. Voninao amin'izany ve ny ankizy? Tianareo ve izany mba hizarany tsara dia hijinja fitiavana? Izavy ary ny vonina atsangano ny tanana. Ie, mahafinaritra ny mahita anareo. Andao eto isika am-bavaka izany fanapahan-kevitra izany ka amin'ny fotoana rehetra dia hijinja fitiavana ny ankizy tsirairay avy. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao zahay tamin'ny afatra izay nentina ho anay androany. Misaotra izahay satria nampianarinao hoe raha mamafiny tsara manaiky dia mandeha dia mijinja fitiavana. Mba te hiainana izany izay ankizy Andriamanitra dia miasa aty anatinay ary ampio zahay mba hahay andeha tokoa tsy andahy fa hamafiny tsara dia mba hijinja fitiavana. Dia izahay ankizy tsirairay avy no atsapa ny fitiavana amin'ny fotoana rehetra dia hizarana izany amin'ny hafa ka azo fitiavana avy amin'ny hafa ihany koa. Misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavanay. Amen. Dia izay indray ny afatra ho anareo androany rakizy maniry ny fiadanam-pony Jesosy ao aminareo tsirairay avy ary samy hijinja fitiavana ny anareo satria hiteny hoe andeha amafiny tsara. Mandra-peona indray ary ny ankizy. Ampifaliana lehibe no hiarabanay antsika rehetra, indrindra ny vehivavy rehetra na tratran'izao andro manokana maneran-tany izao hitondrana am-bavaka ny vehivavy rehetra. Izahay miravavy ao amin'ny sampana miadidy ny vehivavy eto amin'ny Fédération Madagasikara foany dia miarahaba antsika manokana. Ity andro ity dia andro andraisantsika hery vaovao, andro andraisantsika ny fanahy masina ihany koa ary atonga antsika hibanjina bebe kokoa hatrany ilay tanjona izay iritsika hotratrarina dia ilay fiavian'i Jesosy Kristy izany. Manaraka izany dia misy fiarabana sy afatra manokana avy amin'ny rahavavitsika dia ny lehibe ny sampana miadidin'ny vehivavy maneran-tany izany izay hozaraina amintsika. Izao na ny afany. Ampifaliana lehibe no hiarabako anareo rahavavy malalako. Efa ny taona ny maro mahery 7 taona no ny siny andro fiarahavavaka ho an'ny sampana miadidin'ny vehivavy. Nahoana nefa ny mbola manohy manentana ity andro ity isika isan-taona? Manao izany isika satria ny tsirairay avy amintsika dia tsy maintsy miorina eo amin'ny vavaka. Amin'ny alalan'ny vavaka no ahafahan'ny finoantsika mitombo ao amin'Andriamanitra noho ny fahitantsika ny valim-bavaka omeny sy ny fahafantarantsika fa manampy antsika izy, mitarika antsika ary manome hero antsika. Amin'ity taona ity ny andro fiaraha-mivavaka ho an'ny sampana miadidin'ny vehivavy dia mifantoka amin'ilay loha hevitra iombonan'ny fiangonana maneran-tany ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 manao hoe andeha aho. Ny toriteny androany izany dia mifantoka amin'ireo zavatra tsy azo tanterahana kanefa iantsoan'Andriamanitra antsika ary anehoany ohatra vitsivitsiny amin'ireo vehivavy nandray antso avy tamin'Andriamanitra hanatanteraka zavatsarotra toa tsy azo tanterahana kanefa noho ny fahasoavany sy ny heriny dia tontosan'izy ireo soamantsara izany zavatra izany. Manoloana an'izany ary ahoana ny aminao rahavaviko? Inona ny sedra natao zavatra hatrehinao ankehitriny? Vonina ny vavaka ve ianao?
ary anao hivavaka ka hanantena ny valiny izay omen'andriamanitra raha ny amiko aloha izy dia eny ny valiny. Tsy mba fanirianao ve ary ny an'olo tena hirotsaka eo amin'ny tontolo misy anao, ny tokantranonao, ny mpiray vodi-rindrina aminao, ny sehatra iasanao sy ny sisa, ary hanatratra ny tontolo ho an'Andriamanitra. Vonina ny hivavaka ve ianao, mandra-pamalin'Andriamanitra izany araka izay heveriny fa mahasoa antsika amin'ny fiainantsika. Hita ianao any Andriamanitra ary hanome hery anao amin'ity andro manokana ity izay ampiraisan'ireo zanaka vavin'Andriamanitra tapitrisany maneran-tany ny feon'izy ireo ary hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana am-bavaka ka miandrandra fahagagana sy fahendrena ho fanatanterahana ny sitraponina indray. Dia mirary ny fahasoavana sy ny fifaliana ho anao, hoy ny rahavavy Ederdauna, lehibe ny sampana miadidiny vehivavy maneran-tany. Alohany andrenesantsika ny pastora Mamrakotoarjona izay hitondra ny tenin'Andriamanitra dia andre ny korala adventista somanandrariny isika hihira. Sabata,
ry havana malala fifaliana lehibe ho ahy ny manatrika anareo amin'izao fotoana manokana izao ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra ilay Andriamanitra fitiavana. Na dia andron'ny vehivavy aza androany dia ekentsika fa fandaminana manokana avy amin'Andriamanitra ny afahako mba miresaka manokana amintsika rehetra indrindra ho anareo vehivavy. Tiako ny manamafy fa androany tolakandro ny programa manokana androany sabata tolakandro dia iompana manokana amin'ny vehivavy. Misy zavatra mitsoka amin'izao fotoana izao eo amin'ny fampitana lesona sy ny fampiofanana ny fampianarana dia efa manomboka mahita zany ireo mpampianatra, ireo pedagogue sy ireo manam-pahaizana isan-karazany, ny mpanoratra isan-karazany fa tena zava-dehibe ny fampitana lesona amin'ny alalan'ny tantara. Tsy hoe vao zao akory zany vao nanomboka, fantatritsika fa tamin'ny andron'ny Baiboly efa nampiasa an'izany ireo mpaminany sy mpanoratra tao amin'ny Baiboly. Jesosy koa dia nampiasa an'izany fa amin'izao androntsika izao no tena miseho fa tena misy vokany mahomby mindrindry ny fampitana lesona amin'ny alalan'ny tantara. Androany itsika dia hijery tantaran'olona vitsivitsy izay tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ary ny fanapahan-kevitra izay niraisiny dia niteraka kion-dalana lehibe teo amin'ny fiainany. Fa raha tsy nandray an'io fanapahan-kevitra kosa nefa izy dia nisy fiantraikany goavana be tsy tamin'ny tenany ihany fa tamin'ny hafa ihany koa, tamin'ny fireneny mihitsy. Ary misy aza misy fiantraikany goavana eo amin'ny tantarany zanak'olombelona ray manontolo mihitsy. Ka dia isitona lesona avy amin'ny tantara zany tsika androany, sokafo ny fonao, arao tsara ny fandaminana ny tenin'Andriamanitra dia hitanao fa hikasika ny fonao ny fanamasina. Ary ianao koa dia antsoin'Andriamanitra handray fanapahan-kevitra vokatry ny lesona izay nisintomina avy amin'ireo tantara ireo. Tantaran'olona vitsivitsy. Ny voalohany tovavy anankiray tsara tarehy, tsy mbola manambady, ary ohatra ny ankamaroan'ny tovavy rehetra dia mba mieritreritra ny amin'izay hoaviny ihany koa izy, anahoana reny ho fiainako. Mety mba hanambady ohatra ny ankamaroan'ny vehivavy rehetra ve aho, ary raha izany ilay izy mety ohatra ny ahoana zany olona zany, mety ho lavitra ve ny toerana misy azy, mety ho akaiky ve ka raha andeha ho any amin'ny tokantranoko aho, tena tontolo hafa mihitsy ve sa inona ny zavatra iseho. Indray mandeha rehefa andeha atsaka rano izy, fanao ny matsaka rano miaraka amin'ireo tovavy mpatsaka rano eo amin'ny toerana misy azy, fa tamin'ity indray mandeha ity izy rery no andeha atsaka rano. Vao ery alavidavitra ny fatsakana izy dia hitany fa io misy olona eo amoron'ny fatsakana, ary fantany fa vahiny olona tsy dia fahitany loatra izy io, ary tsy hoe ilay olona rery fa miaraka amin'ny ramevany, miaraka amin'ireo olona miara-dia aminy dia samy misy rameva maromaro eo. Tsy nanam-poninina mihitsy ity zazavavy ity hoe hisy fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisiny atao anatin'ny fotoana fohy latsaky ny 420 ora, ary tsy neritreritra mihitsy izy fa kion-dalana lehibe eo amin'ny fiainany io toe-javatra io. Rehefa tonga teo izy dia nangataka ranony taminy reto olo reto satria efa sasatra reraky ny dia ary tao anatin'ny hetaheta. Dia tonga raha vehivavy nanome rano azy, tsy ilay olona fotsiny nomena rano fa mbola nitoy ilay fangatana ny rameva rehetra teo ka efa samy tao anatin'ny fotoana izay tena nilana rano avokoa. Ary dia nataondra zazavavy am-pifaliana zany, tsy mahafantatra ninona mihitsy izy. Ay io olona izay mangataka rano amin'io efa nangataka famantarana tamin'Andriamanitra fa hoe raha misy tovavy ohatran'izao eo dia zay zany ilay olona anarahan'Andriamanitra aty. Rehefa nitoy ny resaka dia nanontany ilay olona izay nomeny ty tovavy ty rano, nanontany hoe zanak'iza moa ianao,
aizanareo mipetraka mety mba misy efitrano ve mba atoriko androany alina miaraka amin'reto namako reto ao aminareo. Ary de rehefa zay de nandeha ny tantara tany amin'ny ray aman-dreniny sy ny anadany ny zavatra nisy ty zazavavy ty. Rehefa tonga ny anadany ny karakara nandray an'le vahiny natoritory zareo nandritry ny alina teo ilay vahiny vao nilaza ny antondiany tamin'ireo fianakaviandra zazavavy. De nanaiky ny fianakaviandra zazavavy fa tena programan'Andriamanitra tokoa natongavany ty olo ty aka ndra zazavavy ho vadin'ny tompony, ho vadin'ilay patron zay naniraka azy. Rehefa nandeha nefa nyresaka ny fianakaviana zany de nanantena hoe araka ny fomba tanany amin'zareo 10 andro eo mba fanaovam-beloma ny ankohonany. 10 andro eo no faharetan'ny fety satria andeha anambady any an-tany lavitra raha zazavavy. Teo vao fantatra fa ay raha lehilahy lay hiraka avy any amin'ny tompony tsy afaka miandro 10 andro. Ary tsy afaka miandro ndray andro. Ny ampitson'iny izy de tsy maintsy miverina any amin'ny tompony miaraka amin'ny zazavavy. Sanganena ny fianakaviana ary rehefa sahiran-tsaina izy ireo dia nanapa-kevitra hoe de aleo zay hevitra raha zazavavy no arahana. Inona no heviny anaiky ve izy sa tsy anaiky. Asa ianao raha mba raha ianao no teo amin'ny toerany. Asa koa ianao raha mba mety efa nandalo fanandramana mitovitovy amin'izany. Fa ho an'ity zazavavy ity zany de zao tsy fantany mihitsy raha andeha eo izy, tsy fantany na mbola ho tafahoana amin'ireo fianakavian'ireo intsony izy na tena zay ny fionana farany. Tsy fantany hoe inona ny zavatra iseho zay miandry azy any amin'ny toerana zay alehany any, tsisy ninona fantany. Ary akoatran'izay azo antoka fa tena fanariny mbola mba hijanona mandritra ny 10 andro. Anao fety, anao veloma amin'ny fianakaviany sy ny sisa. Kanefa dia tsy nanana an'izay fomba zay izy. Dia hitantsika ny valiteny raha zazavavy manoloana an'io fiekana goavana io, tena goavana satria andeha anambady any an-tany lavitra. Genesis 4:20. Genesis 4:20 de vakitsika ny andininy fa 7:20. Genesis 4:20 ny andininy fa 7:20. De niantso an Rebeka izy ka nanao taminy hoe le fianakaviany zany andeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao. Ina valiteny raha zazavavy zao toy ny vakiteny ary hoy izy andeha aho. Tantara faharoa. Vehivavy anankiray ihany koa izy io. Tena niatrika fotoan-tsarotra ny firenena nisy azy ary anisany nomena Andriamanitra andraikitra teo amin'io firenena io izy. Efa 20 taona no nienjadin'ny famoretana, fampijaliana, fitondrana zay tena feno fanandevozana, feno abibiana. Zany no nanjanaka ny firenena zay nisy azy. Fa Andriamanitra kosa nanome azy afatra mazava. Afatra mazava hoentina any amin'ny lehilahy anankiray izay iran'Andriamanitra hitarika an'io firenena io ho amin'ny planina zay efa nataon'Andriamanitra ho fanafahana an'io firenena misy azy io. Tena nientanentana mihitsy ty vehivavy ty. Tena nietsika avy hatrany izy, tena nafana ny fony, faly izy satria ho afaka ny firenena misy azy. Ary dia nanao nietsika avy hatrany izy mba hanatanterana an'izay drafitr'Andriamanitra azy. Niraka zay aniran'Andriamanitra azy zany de zao ampita afatra any amin'ny lehilahy anankiray zay voatery hitarika an'ilay firenena, voatendry hitarika an'ilay firenena mba anafahan'Andriamanitra azy eo amin'ny fanandevozana. Inona nefa ozy nareo ny zavatra niseho valitenin'ilay lehilahy? Raha tena nafana fo amin'ny fanafahana hitondra an'ilay afatra ho amin'ny fanafahana ilay vehivavy, ilay lehilahy voatendry hitarika tena nangatsika, tsisy hafanampo mihitsy ny amin'ny zany asa sy iraka
hampanaovina zany. Ary tena fandrahonana aza, fandrahonana hafahafa mihitsy no nataony tamin'ny ty vehivavy zay ny rain'Andriamanitra hitondra hafatra mpaminany vavy mantsy izy io, sady renim-pianakaviana ary mpitsara mihitsy teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Inona ozy nareo lay fandrahonana hafahafa? Hatramin'izay lehilahy no mandeha miady teo amin'ny firenena rehetra, lehilahy no mandeha miady, fa ny vehivavy kosa dia manana nanjara andraikitra hafa, ary ty vehivavy ty mbola manana andraikitra maro ny sanina, satria araka ny resantsika teo mpitsara izy, mpaminany vavy, betsaka ny zavatra etsoroany teo amin'ny firenena tamin'izany fotoana zany. Fa dia ohatran'izao lay fandrahonana nataon'ilay lehilahy hoe raha hiaraka amiko ianao dia andeha aho, fa raha tsy andeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy andeha. Mety ho tsy nampino an'ity vehivavy ty zany zavatra reniny sofiny zany, hiaraka hoe amin'ny miaramila sy ny mpitaritafika andeha hiady amin'ny fahavalo, ny tena nefa vehivavy renim-pianakaviana. Fa dia zay ilay valin'le hafatra, raha tsorina zany zao dia mazava ny zavatra nlazain'ilay lehilahy nampitana araka hoe tsy linany amin'izany zavatra teneninao zany tsy vonina, tsy tapa-kevitra raha tsy hoe anga ianao mihitsy ny tapa-kevitra hiaraka amiko amin'izany toe-javatra zany. Ravana malala, inona reny nataon'ilay vehivavy manoloana n'izay toe-javatra izay? Fa dia fandrahonana teny hafahafa no valy teny azy, no ohatran'ny hoe raha tsika mieritreritra dia hoe ohatran'ireny hoe sosoa voatapi-drano mangatsika ireny, ilay vehivavy tao anatin'ny hafanam-pony. Fa zao ny valy teny izay nomeny mpitsara toko fahefatra, mpitsara toko fahefatra dia ny andininy fahasivy, mpitsara toko fahefatra dia ny andininy fahasivy. Zao ny voalaza: ary hoy kosa izy, handeha hiaraka aminao ihany aho. Ry havana, andeha aho hiaraka aminao ihany aho. Tsy tampim-pisalasalana ny valiteny izay nomeny ty vehivavy ty. Tantara fahatelo, vehivavy anankiray zay nanambady olona zay tsy iray firenena aminy, ary dia nisedra fahoriana mafy izy, tsy hoe satria noho ilay olona tsy iray firenena aminy, fa nandalo fahoriana tao amin'izany tokantrano zany. Voalohany aloha, efa roa taona ny vadiana izy, nanana rahavaviny ampanambadiana koa izy, tsy fantatra moa hoe iza ny nanambady voaloha izy ireo, iza ny natao mariazy voaloha, fa dia zao nanana ny vadiny zany nanana rahalahy hafa ihany koa, dia nanambady vehivavy zay mpiray firenena aminy. Io vadiny io sy ilay rahalany zany mazava ho azy ny fianakaviany tsy iray firenena aminy. Roa taona zareo ny vady, tsy mbola nanan-janaka, fiekana anankiray lehibe zay. Fa fotoana fohy tahorinan'izay, voalaza ny tantara fa ny paony fahafatesana ny rafozany izy mirahavavy ireo. Tena mafy ho an'ny rafozam-bavy ny saraka tamin'io rafozan-dahany io, fisarahana amanaina. Io rafozan-dahany io zany sy ny rafozam-bavy sy ny fianakaviany vahiny any an-tanin'olona, any amin'ny toerana misy azy mirahavavy reto. Dia rehefa toizantsika ny tantara dia ohatrany hoe mbola tsy ampy azy zany fahoriana zay niseho azy zany angamba, fa dia mbola nisy fahoriana mbola tena enjana lavitra, zay tena ohatrany hoe tonga dia fahakiviana tanteraka mihitsy, satria nahoana ny paony fahafatesana lay vadin'ilay rahavaviny ampanambadiana, zany hoe lay zodany zany,
sy lay vadiny andefo mandrany mihitsy. Izy mirahalahyreo koa zany a niaraka ny paony fahafatesany. Telo vavy zany zao sisa tavela. Lay ray fozam-baviny de izy ary lay rahavaviny ampanambadiana. Tsisy lehilahy, tsisy zanaka. Vokatry ny fahafatesana. Riavana malala mafy ny fahorinana azo azy. Ary raha araka ny fomba fijery tsotra, fomba fijerin'olombelona tsotra fotsiny am'izao dia araka izany tenentsika izany hoe mety ho tena fahakiviana tanteraka mihitsy no ny anjady tamin'izy ireo. Nanoloana an'izay toe-javatra izay dia tapa-kevitra ny rafozam-baviny fa hiverina any amin'ny firenena ny aviany. Ny anton'ny elan'izy ireo tany mantsy dia nisy mosary tany, nisy mosary. Ka rehefa tonga izay fotoana izay, efa taona maromaro taty aoriana, 10 taona taty aoriana, efa tsisy mosary tsony, fa efa tsara ny fiainana, efa mora ny fiainana, efa tena mandroso mahavokatra be ny toerana sy ny sisa. Nandrian'izany ilay rafozam-baviny dia nanapa-kevitra hoe hiverina any amin'ny tany izay misy azy. Dia ny fanapa-kevitra voalohany raisin'izy ireo zany dia hoe eny ary andaontsika telo niaraka hiverina. Efa fianakaviana anankiray mantsy zao izy ireo. Efa ao anatin'ny fatoram-pianakaviana anankiray ary dia mahasoa azy ireo niaraka. Dia niainga izy ireo andao lay tanàna, lay toerana izay tena nitondrany izy ireo fahoriana. Fa teny an-dalana vao niainga kelikely izy dia niato tapoka ny dian'ilay rafozam-baviny. Dia nitodika anakany amin'izy mirahavavy izy, namporisika azy mirahavavy mba hiverina any amin'ny tanàna ny aviany dia mba hanomboka fiainana vaovao indray. Zay ny tena mahasoa, zay no heveriko fa tena mahasoa anareo indrindra toy izay anohy hiaraka amiko hiverina any amin'ny fireneko. Tsy fantatra izay zavatra miandry antsika any, tsy fantatra ny fomba hofandraisan'ny olona antsika any, tsy fantatra hoe inona avy ny zavatra mbola misy azontsika hivantanina zay nilozanay 10 taona lasa zay. Rehefa tojan'izany toe-javatra zany izy ireo, azadino fa mbola voavy ny dona-pahoriana izy mafy ny alahelony vokatry ny fahoriana izay nidona, kanefa tsy maintsy handray fanapa-kevitra sarotra ihany koa hisaraka amin'ilay vehivavy izay efa natao reny nreketany fony. Ary rehefa nanapa-kevitra izy hanohy hiaraka amin'io vehivavy io, hanohy ny fiainany miaraka amin'io rafozam-baviny io. Rehefa nandeha nresaka dia resy lahatra ilay rahavaviny ampanambadiana. Marina zany voalazany rafozam-baviny zany. Dia niemitra izy, niverin-dalana izy. Fa ho an'ity vehivavy anankiray ity, inona ny zavatra niseho? Ahoana no mety ho fanapa-keviny manoloana n'izany toe-javatra zany? Hiaraka amin'ilay rahavaviny ve? Hiverina hamonjy ny havany? Angamba mety hahita vady, angamba mety hijanona homanany tena mandritry ny androm-piainany, sa andeha hiaraka amin'ilay rafozam-baviny izay verina any amin'ny tanirazana nisy an'io rafozam-baviny io taloha? Tsy misy antoka any amin'ny hoavy, tsisy hoe aiza ny hipetrahany, tsisy hoe mbola ho velona hafiriana any izy dia rehefa maty any izy dia aiza ny hafatesany, aiza ny ilevenany. Tsisy resaka, tsisy fantatra ny momba n'izany resaka zany. Riavana malala, entitra ny fanapa-keviny. Hitantsika ao amin'ny rota toko voalohany, 2:12. Zao ny valiteny naneho fanapa-kevitra zay nilazay ny rota toko voalohany 2:12. Aza manery ahy andao anao sy hiala amin'ny fanarananao, fa zay alehanao no alehako, ary izay itoeranao no itoerako. Zay alehanao dia andeha ho aniko aho. Tantara anankiray vehivavy ihany koa, tantara fahaefatra. Vehivavy io dia lehibe niaraka tamin'ny dadatoany, teo ambanin'ny fitezan'ny dadatoany, izay nahabe azy, karakara azy, nikolokolo azy, naneho fitiavana azy, ary tena tia azy tokoa io dadatoany io. Mandra-pahatonga ny fotoana nahatonga azy ho mpanjaka vavy tao an-dapa
dia mipetraka tao amin'io dadatoan'io izy. Rehefa tonga tany andapa moa izy dia efa niena ny fahafahany mifanerasera amin'io dadatoan'io. Andre mandeha nare izy fa io dadatoany lay tiany akaiky ny fony indrindra io satria ny ray aman-dreniny mbola kely izy dia efa tsy teo ntsony ny ray aman-dreniny. Dia nare izy fa io dadatoan'io ao am-bavady ao, mitafy akanjo rovotra, miosina lavenina ary mitomany mampahory ny tenany ao ivelany eo. Angamba mety tonga dia ny fietsika voalohany tao aminy dia hoe hitondray akanjo izy, hitondray an'izao izy ndeha hoany hijery azy sy ny sisa. Fa mbola nitohy lay afatra avy any amin'ny dadatoany tonga tao aminy. Zao lay afatra hoe zao tandondomindoza ny firenetsika. Zanatany tao amin'ny firenena lehibe manko ny firenena misy azy ireo. Aringana daholo isika rehetra. Zay ny didin'ny mpanjaka nivoaka. Noho izany mila miseho anatrehan'ny mpanjaka ianao mba hanao zay fomba ampiovana izay didy izay. Fa angamba noho izany no tondrahan'Andriamanitra anao ho ao amin'io lampio. Ka dia mila anjaranao raha ohatra ianao ka tsy hetsika amin'io toe-javatra io, tsy handray fanapahan-kevitra ny amin'izany, dia ahita fomba ihany Andriamanitra anafana ny vahoakany. Raha ianao ny teo anoloana izay toe-javatra izay, inona ny fanapahan-kevitra mety andraisina? Zao mantsy ny lalàna no ny lafiny fitsinjovana ny ain'ny mpanjaka, satria efa nisy olona ny fofo ny ain'ny mpanjaka talohan'io ary saika namoizany ny ainy. Raha tsy io dadatoan'ity mpanjaka vavy ity no niditra an-tsehatra vokatry ny fanampian'Andriamanitra azy. Dia ny lalàna tao amin'ny fanjakana zany dia zao, tsisy nizaniza mahazo tonga dia miditra ao amin'ny mpanjaka zany raha tsy efa mahazo fotoana mialoha ka neken'ny mpanjaka ilay izy. Eto nefa zany zao ty mpanjaka vavy ity tsy maintsy eo amin'ny mpanjaka izy zao dia zao. Fa ny fanaovana an'izany anefa raha tsy hoe anga misy famindrapo manokana amin'ny mpanjaka ka tondron'ny mpanjaka tena zay olona nandika lalàna izay, tondron'ny mpanjaka amin'ny tena hoe avy alao izy fa tsy maninona, dia zay vao avitra ny ainy. Fa raha tsy zay tonga dia maty, tonga dia vonoana avy hatrany mihitsy satria nandika n'ilay lalàna fototra natao hitsinjovana ny ain'ny mpanjaka. Ravana malala, inona ny fanapahan-kevitra nyraisin'io mpanjaka vavy io vehivavy anankiray io? Asa mba mety efa teo amin'ny toeran'ny olona mpitarika ianao ka na voatery ianao tsy maintsy hiteny amin'ny anaran'ny olona hafa zay tsy afaka miteny, kanefa ny fitenenanao an'iny dia fekana goavana be satria mety tena voka-dratsy lehibe eo aminao mihitsy tsy fantatra ny vokatra izay fitenenanao izay. Teo amin'ny toeran'ny ty vehivavy ty dia zao ny valiteniny. Nalefa ny tany amin'ny dadatoany vokatry ny fiangavian'ny dadatoany. Hitantsika eo amin'ny Estera toko 4 teny andininy 4. Estera toko 4 teny andininy 4. Zao ny voalazany. Mandehana ary izy zany eto no miteny ampitondraina any amin'ny dadatoany. Mandehana ary vorio ny jiosy rehetra zay hita ato Sosana ary mifadia anina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro atelon'andro na alina. Ary izao sy ny ankizy vavy koa dia hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza. Ko raha tahiny maty aho dia maty. Fitiantsika ny valiteniny andeha ho any amin'ny mpanjaka. Mety ny aiky no anefa amin'izany, fa za kosa resy lahatra fa mila mandeha. Tantara farany no jerevantsika nyresaka mikasika ny tantarana vehivavyntsika tamin'izay anankitelo zay, fa zao dia tantarana lehilahy kosa no jerentsika indray. Io lehilahy io mahafantatra ny zavatra ho avy izy ary fantany fa ho tonga ny andro fandravana, ho tonga ny andro
mahatsiravina iseho ka dia nanao ny fomba rehetra izy mba ampahafantarana ny mpiarabelona taminy ny amin'izany zavatra izay iseho zany mba tonga ny olona rehetra hiomana dia ho vonona satria efa misy ny vahaolana mba hialana amin'izany loza mahatsiravina zany. Amam-bolana maro amataona mihitsy no ny ezahan'ity lehilahy ity nanao an'izany. Fa ny zavatra nampalahelo dia zao jamba tanteraka ireo mpiarabelona aminy nanoloana ny fahitana ny zavatra mitranga dia tsy ny aino tsy ny raharaha teo amin'ny alina farany izay iarahan'ity lehilahy ity tamin'ireo mpiara-miasa kaiky aminy alina farany io dia nanao ny fomba rehetra mihitsy izy mba rehefa tsy eo tsony izy dia efa mba ho tsaroany reto mpiara-miasa kaiky aminy reto ny zavatra rehetra ny toromarika rehetra izay nomena sy ny fomba atao hiatrehana n'ilay toe-javatra sarotra indrindra izay tsy maintsy ho avy toe-zavatra faratampony eo amin'ny tantaram-piainan'izy ireo. Dia nambarany fa nary zareo ireo koa aza ireo mpiara-miasa kaiky amin'ireo dia ho tratrany fahalavona hiala amin'ny zavatra izay efa nekeny izy ireo ny fahamarinana izay efa niainany. Ho lavo izy ireo ary nyteneny mihitsy aza fa iodina izy ireo voazongozona ny finoany ho menatra ny finoana izay efa narahany izy ireo ary dia andao mihitsy amin'izany finoana izany andao an'Andriamanitra andao ilay tompony. Fantany fa hiteraka alahelo mafy fahamoiza-po ho an'ireo izay mpiara-miasa amin'ireo izany toe-javatra izany aoriana kely dia tamin'ny fotoana farany io izay niarahany taminy dia tena niezaka mafy mihitsy izy asa raha mba efa nandalo toe-javatra ohatran'izany ianao hoe tena kiondalana anankiray mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra ny zavatra iseho nefa ny olona rehetra tsisy vonona ny amin'izany dia inona reny nataonao inona no lazainao enao mahafantatra fa zay ilay zavatra iseho ary ilay olona teneninao an'izany tsisy miaino tsisy miraharaha ohatran'ireny hoe tsisy maheno ireny ohatran'ireny hoe mbola tsisy nilaza tamin'ireny. Dia zao no nilazain'ity lehilahy ity hitantsika eo Maty 4:20 Maty 4:20 teny andininy 2:30 Maty 4:20 teny andininy 2:30 zao no voasoratra fa rehefa hatsanganao dia hialoha anareo any Galilia. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao ho kivy tanteraka ianareo rehefa tsy eo ntsony aho satria ho faty aho fa hiatrika an'izany aho fa zao kosa mbola hitsanganao ary hielo lalana anareo any Galilia any ny fotoanantsika any isika rehetra miona. Ry havana tiako ny milaza aminao fa io lehilahy io dia Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tsy voasambana izy no niteny an'izany teny hoe andeha aho ieloha anareo fa ndre mandeha talohany ny sy ny fahotana teto amin'izao tontolo izao dia efa nilaza izy hoe andeha aho satria zay ihany ny vahaolana rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao ny fahotana efa fantany fa raha mandeha izy hiatrika an'io olana mikasika ny fahotana io dia ho ampijaliana ho vonoina ho hizaka ny enatra hizaka ny latsa hizaka ny fankalana hizaka ny fahafahambaraka tsy ho ajaina na dia mendrika ny ho ajaina aza satria tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy fa tamin'izany fotoana izany izy no efa nilaza fa andeha aho hitady sy hamonjy ny very. Raha malala zange izany very zany ianao nge izany very zany tsika rehetra zao nanapa-kevitra io Jesosy io tompontsika io nilaza izy fa andeha aho. Fitiantsika ireo tantara rehetrarehetra ireo hitantsika rehetra ny Andriamanitra rehefa avy niaino ny tantaran'ny Rebeka isika niaino tantaran'ny Debora niaino tantaran'ny Rota niaino tantaran'ny Estera ary niaino tantaran'ny Jesosy fantatritsika fa tao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra izy ireo no tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra zay hitondra fiovana manontolo tanteraka eo amin'ny fiainany fanapahan-kevitra tsy azo ahemitra na dia
mety anova aningotra ny ainy mihitsy aza ny fanaovany an'izany. Tsisy zavatra fantatra ny eo ambadika io fanapa-kevitra io fa ratsy mandray no io fanapa-kevitra io kosa izy dia vokatra ratsy no iseho amin'ny fiainany sy ny manodidina azy, ny mpiarabelona aminy, mpiray firenena aminy, ny zao tontolo zao mihitsy. Izy ireo dia nandray fanapa-kevitra. Andeha aho na inona vokany satria fantatro fa Andriamanitra no maniraka hanao an'io. Amin'izao fotoana izao ianao mety atsoin'Andriamanitra ianao hanantona ny vadinao dia hiaika aminy ny zavatra tsy nety nataonao no ny fitiavanao ny tokantranonareo ary mba hilamina ny toe-javatra. Mampietry zany, mafy zany, ary angamba mety asa zay fihetsiky ny vadinao vao maika izy miedonedona vokatra zany, fa raha Andriamanitra no miteny aminao fa mila manao an'izany ianao dia inona ny valiteninao? Andeha aho. Mino aho fa andeha ianao. Angamba ianao amin'izao fotoana izao mety manoloana ny mpiray vodirindrina aminao sahirana ianao kanefa irahan'Andriamanitra. Sahiran-tsaina ianao ahoana ny ataoko? Irahan'Andriamanitra ianao hanantona an'ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo dia hifandray aminy hanao ny fomba rehetra hifanakekezana ara-po aminy dia hitantara aminy ny antony nanovan'Andriamanitra ny fiainanao ary dia hitaona azy mba handray fanapa-kevitra tsara ihany koa manoloana ny soratra masina sy manoloana ny anjara-toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsy neritreretinao mihitsy zany angamba aza mety efa neritreretinao fa hitanao hoe tsy amin'ny herin'olombelona tsy ho vitany ianao an'izany dia inona ny valiteninao zao raha irahan'Andriamanitra anao an'izany ianao? Andeha aho. Mino aho fa hanao ohatra ny reto mpanompon'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra reto ianao. Angamba misy olona tena sahirana mafy eo eny amoron-dalana izy no mipetraka, tsy manana fialofana, tsy manan-koanina, tsy manan-kitafy sy ny sisa. Dia ianao zany zao no irahan'Andriamanitra, ianao no andrasan'Andriamanitra hanampy azy ireo ary hizara amin'izy ireo fa misy Andriamanitra any an-danitra tena hanome vahaolana ho azy, hanova tanteraka ny fiainany. Raha ohatra ka manaiky ny olo-tena ao an'Andriamanitra izy dia inona ny valiteninao raha irahan'Andriamanitra anao an'izay ianao? Andeha aho. Mino aho fa zay no havalinao azy. Ry havana malala, angamba aza mety ho atsoin'Andriamanitra ho any amin'ny toeran-kafa ianao, tsy ho toerana nisy ianao hatramin'izay io mihitsy. Mety ny fiainanao eo, mety ny mpiara-monina aminao eo, mety tsara ianao sy ny ankonanao eo, fa ianareo mihitsy no atsoin'Andriamanitra hifindra toerana satria misy iraka mpanaovan'Andriamanitra any. Dia inona ny valiteninao? Noho ny amin'ny rarahany izao tontolo izao ve dia hoe tsy tsy hanao an'izany iraka antson'Andriamanitra izany? Na dia efa mampanantena azy Andriamanitra fa hanome anao mihoatra noho izany, izy no hikarakarany ireny fa ny anjaranao dia zay hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa malala, andeha aho. Mino aho fa zany no asetrinao ny antson'Andriamanitra. Ho antsika ranabavy malala, ho antsika rahalahy malala, inona ny bitsiky ny fanahy aminao amin'izao fotoana izao? Dia inona ny valiteninao? Aiza ny toerana iantson'Andriamanitra anao? Dia inona ny valiteninao? Angamba mety ho zavatra efa fantatro ao aloha fa sarotra, mety zavatra tsy hay tanterahana raha amin'ny fomba fijerin'olombelona. Fa zao inona ny valiteninao? Inona ny valiteninao? Mpanao salamo dia nilaza n'izao teny izao ao amin'ny salamo 7:7 dia ny 4. Salamo 7:7 dia ny 4. Ozy hoe dia ankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga aho ry Andriamanitra aho dia Andriamanitra. Mpanao salamo dia milaza hoe ianao ny tompon'ny fifaliako Andriamanitra aho, ka dia izao na inona iantsonao aho ataoko sorona eo ambonin'ny alitara dia ho any aminao aho, andeha aho. Zay sorona
zay vidiny zay ianao mahafantatra de nao no iahy sy karakaran'zany ravina malala aokotsika rehetra mba samy amaly taka ny Rebeka sy Debora sy Rota sy Estera sy Jesosy ny aminy hoe handeha aho vonina venao iza ny vonina amaly hoe handeha aho fa za mino fa ho vonina ianao raha vonina ianao manasanao mba hitsangana hoentitsika am-bavaka apetrakitsika eo ambany tana maherin'Andriamanitra feno ny fanapaha-kevitra rehetra zay ho raisinao satria handeha ianao manasanao mba hitsangana hivavaka isika rainay masina ny an-danitro sotranao izahay no ny teninao zay mamelombelona mampahery fa izahay de zanakao ary ianao no mandray an-tanana sy mikarakara ny fiainanay ka toy ireo mpanomponao maro voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra nanao fanandramana ny anaiky ny antsonao hanaiky ny irakao hanaiky ny andeha Andriamanitra no ny fahasoavanao handeha izahay naiza entsona ianao Andriamanitra hanompo anao izahay ampafantaro anay zay tokony ataonay atoroy anay zay tokony alehanay fa izahay dia hanompo anao mandritry ny andro sisa rehetra zay mbola omenao anay eto amin'ity fiainana ity ary rehefa vita ny asa rehefa avy niaraka taminao zay nandritry ny andro mpiainanay teto amin'ity tany ity de mananteny zay fa hiaraka aminao mandritry ny mandraka zay any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao zay efa homaninao Andriamanitra ho tanterahinao amin'ny mpiaino rehetra ne izany fanariana lalina any am-po zany ho tanterahinao amin'ireo vehivavy amin'ireo anabavy rehetra ne izany fanapaha-kevitra tsara izay fanapaha-kevitra tokana hany azonay atao mba hahafahanay ho tena zanakao ka ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo ny fitiavanao Andriamanitra ray ary ilay fampiraisana avy aminao fanahy masino no hitahinao ny zanakao rehetra zay mamaly an'izany antsonao fa handeha izahay amin'izao fotoana izao gatana amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka amen misaotra tsika rehetra izay niaino ny fanompoam-pivavahana izay natao tamin'ity androandroany ity ho famaranantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira fahatelo amby telopolo hira fahatelo amby telopolo saotra atolotra anao rery raika
endrika nefa avia rasoiany ka diovioana fitiavanare avy amindray famindrampobe no afatra tolenindray fandrao de olasa ndraoveria oralavitrana nefa mbola tony fozay mikasa sady mitempo te ahitana fitiavanare avy amindray famindrampo no afatra tolenindray